Faly miarabantsika tsirairay avy indray a manaraka an'izao fandaharana miomana iona amin'Andriamanitra ao izao indray. Ny fanamasina, ny famarinana, ilay mpananatra, ilay mpanazavany anazavantsika tsirairay avy mandray any teny androany. Ary tsy etsiketsikeo ianao mandritra zao 20 minitra zao fa hitoetra tsara. Ary n'aiza misy ianao dia andray zao teny zao teny fiainana ho anao, ho famelombelomana ho anao, satria izay ny antony natongavan'ny teny manome fiainana, teny mamelombelona. Ny fanamasina anazavantsika, anala ny fahadisoan-kevitra rehetra, anala ny tsy finoana rehetra, anala izay rehetrarehetra famazinana rehetra, anala ny kirana eo amin'ny maso, ary anome an'ilay mazava mamirapiratra mihoatra noho ny fahazavan'ny masoandro Jesosy Kristy zany amin'ity androany ity. Vao mafaly nitoriana amintsika, miomana iona amin'Andriamanitra ao, miomana iona amin'Andriamanitra ao. Jesosy Kristy efa ho avy tsy ho ela eny amin'ny raha ony lanitra, hiverina eny amin'ny raha ony lanitra, aka fiangonana madio, fiangonana masina, fiangonana be voninahitra, fiangonana tsisy fiketronana, fiangonana tsy manan-tsiny no alainy Jesosy Kristy tompo. Ary io fiangonana io handovy io fiangonana io, handovy io fiangonana io. Ary ny lohatenin'ity toriteny ity androany dia zao: mpandova aho. Zay ny voalaza, mpandova aho. Zaho zay miteny, mpandova ve ianao? Fambarako aminao anaty zao 20 minitra zao ny amin'izay hoe mpandova aho zay, raha ho anisan'izay koa ianao. Mpandova, mpandova an'iza? Mpandova inona? Fa inona ny lasa ho mpandova? Ary ahoana natonga ho mpandova? Ary raha tsy mpandova, inona ny zavatra mitranga amiko? Zay rehetra zay anitariny fanamasina antsika ao anatin'ity 20 minitra ity. Petera voalohany, toko voalohany, andininy 7. Tsara ny tenin'Andriamanitra. O Davida hoe mamy mihoatra noho ny tantely ato ambafako ny teninao, ary taka mahazo babo mihitsy mahazo ny teninao. Taka izany anie izany teny izany amiko ho amintsika tsirairay avy. Petera voalohany, toko voalohany, andininy 7. Isaorana ny Andriamanitra, rainy Jesosy Kristy tompontsika, izay niteraka antsika indray araky ny haben'ny famindrapony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo, izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona aseho any aparany. Averiko kely izay teny izay fa mafonja be ary misy heviny be mihitsy ao anatiny. Averiko izay teny izay. Isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika, izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindrapony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo, izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho famonjena efa vonona aseho any aparany. Amen. Zany teny zany tena mampiravoravo ny fo, mamelombelona ny fanahy, ary mampivelona fanantenana mihitsy hoe isika izao izay nanaiky an'i Jesosy dia misy eo amin'ny andininy 4 hoe lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho aho. Mandova ahako, mpandova ahako. Ary voalaza io hoe manahoana le lovako? Tsy taka ny lova eto tany. Ny lova eto tany lanin'ny kalalao sy ny arafesina sy lasan'ny jiolahy, ary tsy azo antoka. Zay mihitsy le lazain'i Jesosy hoe aza miarerena ho anareo ety an-tany zay misy kalalao sy arafesina manimba, zay misy mpangalatra sy misy jiolahy, mpangalatra manambitrano. Fa ty lova ambary ty tsy resaka eto tany ty, tsy resaka zavatra ny tany ty, fa amboniny zany zavatra ny tany zany, ambony noho ny volamena, ambony noho ny volafotsy, ambony noho ny safira, ambony noho ny bois de rose, zay rehetrarehetra eritreretintsika olombelona ho arena amin'izao fotoana iainantsika izao, araka ny maso sy araky ny fiheveran'ny olombelona, ambony lavitra zay rehetrarehetra eritreretina ho arena, ty lazaiko ty lovako ty, mpandova aho. Zay le voalaza teo averiko ihany ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo. Tsisy mpangalatra io,
na iza tetitetika androba an'io, na iza tetitetika amotika an'io, na iza tetitetika anafina an'io, voalaza fa voatahiry any an-danitra io arovana ny anjelo ny miaro an'io ary tsisy mikitikitika io. Eto tany ny arena zay trerentsika olombelona dia arovany ny ataoko hoe agent de sécurité sy ny olona matanjaka araka nofo, fa mbola tsy azo antoka ihany zany fa olevina sy ho simba, fa tia lova lazaina ty hoe mpandovako dia lova tsy mety simba mba ho taditsika tsara zay ananantsika fanantenana velona arak'ilay voasoratra eo alolo kely eo hoe lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levina, voatahiry any an-danitra ho ahy. Raintsika kely any amin'ny Salamo 2:40, Salamo 2:40 zao ny voasoratra hoe ny voafaritra ao anjarako kosa izy dia amin'ny tany mahafinaritra, manandova tsara aho. Teny velona sy mahery zany ary tena tokony avelom-panantenana sy afaly atsika fiangonana zay ataoko hoe manana an' Jesosy, fa za aloha dia faly sy ravo any amin'izany teny zany hoe andininy 9, Salamo 2:40 ny voafaritra ao anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra, eny manandova tsara aho. Petraka amintsika tsara zany. Naninona ny lasa mpandovan'izy aloha ako, mpandovan'Andriamanitra, mpandovan'Andriamanitra ako, tsy mpandovan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina, tsy mpandovan'ny filoha Amerikanina Barack Obama, tsia. Mety manana zay ananany sy ny zavatra rehetrarehetra izy, fa izaho zay mitory aminao zao mpandovan'Andriamanitra ary mpiray lova am' Jesosy Kristy. Izy io Andriamanitra io, Yehoshua Amasia, Yehoshua Jesosy Kristy, lay Andriamanitra velona, lay rainy mandrakizay, lay izy hatr'izay ro mandrakizay. Izy io lay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka io, lay tompony lanitra sy ny tany io, lay tompony zao rehetra zao io. Voalaza any amin'ny Salamo any hoe an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Raha tsy diso a Salamo 4:20 misy an'izay, an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Lay Jesosy Kristy, lay nandresy ny fahafatesana, velona mandrakizay, mitana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainana tsy hita, manana fiainana mandrakizay, mpandovan'io Jesosy Kristy io a. Aleloia. Zany ny filazantsara, zany ny fifaliana, zany ny mavelom-panantenana hoe mandovan'io Jesosy Kristy io, mandova azy ako. Tsy misy ambony noho izany, tsy misy arena lehibe noho izany, tsy misy fahafaham-po sy fifaliana mihoatra noho izany. Dia zany hoe fahafantarana araka ny lazain'ny Baiboly, tsy izany mamorona fa zany ny ambarany amiko ato dia inoko hoe mpandovan'Andriamanitra ako. Amarintsika izay teny zay ao amin'ny Romanina 9, Romanina 9 andininy 5:10, Romanina 9 ny andininy 5:10. Fa tsy nandray ny fanaham-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay antsointsika hoe Aba Raio. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika, ary raha zanaka dia mpandova. Eny, sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Haleloia. Dia raina tompo, tsara zany teny zany, tena velona zany teny zany, mame fiainana zany, ary inoko fa mame fiainana ho anao zay mandray zao teny zao androany. Azotsika ve zany teny zany? Fanahy ozy izy dia miara-miteny, miara-milaza amin'ny fanahintsika hoe zanakitsika, ary tsy fanahin'ny tahotra, tsy fanahin'ny fanandevozana, fa fanahin'ny zanaka milaza hoe Aba Raio. Dia fanahy miara-milaza fa zanak'Andriamanitra tsika, ary raha zanakitsika dia mpandova. Eny, sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Zava-dehibe anie zany, mpandovan'Andriamanitra ary mpiray lova amin'ny Kristy koa. Maninona ny zanak'Andriamanitra no fiherinaina, maninona ny zanak'Andriamanitra no malaheloelo, maninona ny zanak'Andriamanitra no osaosa, maninona ny zanak'Andriamanitra no tsy ho hita velom-panantenana, feno fifaliana, feno firavoravoana, feno fahafitriana, feno fahasahiana, kanefa izy no sabatra indrindra eto an-tany,
raha ny baiboly ny raisiny ary raha iainana ny fahamarinana izy ho misambatra indrindra eto tany ary tsy mitsiriritra nizaniza. Salamy 7:4 dia milaza mihitsy hoe Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory ahako. Sokafana ny maso androany, marina ho fantatra ary marina manafaka tsy ho andevo. Ampy izay fitolokony zay, ampy izay fitomaniany zay, ampy izay fitanondrehany zay, ampy izay fangidiny zay, ampy izay fanehoana fijoroana vavolombelona tsy mendrika zay hoe kristianina malahelo, kristianina osy, kristianina mahantra, kristianina fadiranova, kristianina mitanondrika. Fa ny kristianina tena zanak'Andriamanitra velona dia manana an'izany fanantenana zany araka ilay voalaza tao amin'ny Petera teo hoe mpandova an'Andriamanitra, mpandova an' Jesosy Kristy, mpiray lova am' Jesosy Kristy. Zava-dehibe nge zany, zava-dehibe zany. Mba hisokatra masosika zanak'Andriamanitra rehetra hoe mpandova. Rehefa mpandova zany raha lasaina bavy, tsy nandovolo zany na ariary fa nomena fotsiny ny lova omena azy. Tsy fahafolo-karena no alohanao andovanao an'Andriamanitra. Ny fiangonan'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra tsy mandoa fahafolo-karena intsony, tsy ho an'ny fiangonan' Jesosy Kristy zany fahafolo-karena zany. Raha mbola ao anatin'izany ianao mandoana zany, atsaharo zany amin'izao fotoana izao. Fa ny zato isan-jatonao dia an' Jesosy Kristy tompo. Raha mbola mitaky fahafolo-karena ho an'ny fiangona, amin'ny fiangonana ianao mpitondra fivavahana, atsaharo zany amin'izao ora sy fotoana izao. Fa ny zanak'Andriamanitra dia mpandova. Rehefa mpandova zany, tsy misy ezaka avy any aminy, tsy misy vola alohany, tsy misy filatsahany atsembohan'ny tafany azony azy, fa maimaim-poana zany ny lovo zany. Satria Andriamanitra velona no nanangana antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, na tonga antsika afaka nilaza hoe abaraio, fanahy ny fananganana tsy ninninna fa maimaim-poana ny famonjena, fahazoana ny fiainana mandrakizay, fahazahoana ny fiainana mandrakizay, fahazahoana ny famelan-keloka, fahazahoana ny fitahim-panahy rehetra. Raintsika ny ten'Andriamanitra any amin'ny Titosy 4:7. Titosy 4:7. Andininy fa Titosy 4:7 andininy fa fito. Mba ho amarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Mpandova ny fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay zany infini, tsy mety tapitra zany, ary fiainana feno fifaliana zany, feno fiadanana zany, feno fahasambarana zany, satria ilay tompon'ny fiadanana, ilay tompon'ny fahasambarana, ilay Andriamanitra mahery, ilay mahagaga, Jesosy Kristy no anarany, no mpanjaka ao, ary feno fiadanana sy fitsaharana ao. Voalaza mihitsy eto hoe noho ny fahasoavana, tsy noho ny asa fanompona zay ataoko, tsy noho ny fankatoavako ny lalàn'ny Mosesy no azoko ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay sy ny mahatonga ho mpandova, fa noho ny fahasoavana. Fahasoavana tsy noho ny zavatra ataoko zany, fa avy amin'Andriamanitra. Mbola raisitsika ihany a Galatiana 4:4 sy ny Galatiana 4:7. Galatiana 4:4 sy ny Galatiana 4:7. Galatiana 4:7 andininy farany zao ny voasoratra. Galatiana 4:7 andininy fa 7:20. Fa raha ny Kristy ianareo dia taranaky Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Tsara ne zany teny zany ho an'izay mbola mametraka anao ambany lalàna ka hoe tsy maintsy akatoa ny lalàn'ny Mosesy ianao, zay vao ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy fahamarinana zany hisokatra ny masonao androany, ary hiala amin'izany fampianaran-diso zany ianao. Ary ianao mbola mampianatra an'izany, hisokatra koa ny masonao androany, fa ny tompo nanalantsika atao amin'ny lalàna ao amin'ny fahasoavana, ary tsy hampianatra an'izany intsony. Fa mampandova tsy misy ezaka natao, tsy misy asa natao, fa dia mandova fotsiny, satria ilay tompon'ny lova no nanoratra. Ary rehefa maty izy, Jesosy Kristy ilay nanao fididy miafina, ny fanekena miafina, ny teny hoe izaho izay mitory teny aminao zao, nomeny anjarako ny fanjakany, nomeny anjarako ny fiainana mandrakizay, omeny anjarako ny toerana miaraka aminy any an-danitra. Tsy mila mandova olana ny ariary ary, tsy mila mandova fahafolo-karena, tsy mila manao adidy sy rakitra, tsy mila manao asa fanompona, fa noho ny fitiavany dia mpandova ny fiainana mandrakizay, ary noho ny fitiavako azy ny anompoko azy sy anaovako ny asa fanompona avy eo. Andininy fa fito, eo amin'ny andininy fa fito amin'ny Galatiana 4:7 dia voalaza hoe ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Haleloja. Mba hiova ny fisainany zanak'Andriamanitra androany, tsy eritreritra ho mpanompo,
dia andevozin'olona, andevozin'ny mpanomposampy, andevozin'ny mpaminany satoka rehetra ka angezanao amin'ny resaka fahafolo-karena, resaka fandoavana didy, resaka fisaronan-doha, resaka fanajana andro sabata, fanajana ny resaka andro. Fa ny sabatanao dia Jesosy Kristy, ny fiainanao dia Jesosy Kristy, ny ampahafolo-karena tsy alohanao intsony zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa zato isan-jatonao dia an Jesosy iny ary mpitantana araka ny tokony ho izy ianao ary ho fantatrao fa zao rehetra zao dia anao amin'ny anaran'i Jesosy. Anao zany mety hogaky ianao anazy zavatra rehetra marina zany. Raisitsika ndray Korinthiana voalohany toko 7 ka dia tsy mpanompo intsony ianao ozy izy amin'le Galatiana toko 4:7 tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka ary raha zanaka dia mpandova noho ny ataon'Andriamanitra. Korinthiana voalohany toko 7 andininy fa 1:20. Korinthiana voalohany toko 7 andininy fa 1:20. Ka dia aza misy manao olona ho reharehany fa anareo ny zavatra rehetra, na Paoly, na Apôlôsy, na Kefasy, na izao tontolo zao, na fiainana, na fahafatesana, na ny zavatra ankehitriny, na ny zavatra ho avy, dia anareo izany rehetra zany. Sokatra ny masonao androany, manafaka ny gadra aminao zany, manafaka ny fatotra aminao zao teny velona zao amin'ity androany ity. Itsoahanao ny mpaminany santoka, ny mpampianatra santoka zay mangeza anao sy mamitaka anao amin'ny resaka fataovam-bola sy fandoavana fahafolo-karena rehetra. Fa fantatrao fa mpandovy ianao, ary rehefa mandovy ianao tsy misy ezaka avy aminao, tsy misy vola alohanao fa miteny fotsiny tompo hoe mpandovy ianao. Anareo ny zavatra rehetra ozy izy voalaza eto. Korinthiana voalohany toko 7 andininy fa 1:20. Anareo ny zavatra rehetra andininy fa 7:20 ary anareo any Kristy, Kristy an'Andriamanitra. Zava-dehibe nge zany tompoko, mba tsy ho takan'le zanaka mirahalatsika zay nataon'i Jesosy fanoharana ao amin'ny Luka toko 5:10 mandray tenin'Andriamanitra maro be tsika. Luka toko 5:10 rehefa lan'le zanany tany ny lovany rehetra, laniny tamin'ny fijangajangana, laniny tamin'ny fahalotona, laniny tamin'ny filokana, dia niverina tao amin'ny rainy izy. Rehefa niverina tao amin'ny rainy izy, voalaza misy ary hoe hitany teria lavitra tery dia fa hitany hoe iny le zanako fanody. Rehefa anody iny zanako iny lazaiko anao, tsy nisy interrogatoire atao, tsy nisy fanadinana atao, tsy nisy fitakiana ny lova tao, tsy nisy fitakiana zay laniny tany amin'ny vehivavy-janga, tany amin'ny filokana, tany amin'ny fahalotona rehetra tany tao, tsy nisy tao na fotoana kely monjara na natikadiana ny rainy an'izany. Fa vao tonga izy dia oziny ny rainy hoe indro omeo lamba vaovao izy ho tafiny, omeo azy ny peratra, vita fihavanana amin'Andriamanitra indray izy, omeo azy ny kapa, tsy andevo intsony izy fa zanaka, omeo vonoy ilay ondry matavy mipirofo fa mifalitsika fa very izy dia hita indray, maty izy velona indray. Tsy nisy fitakina ninina tao satria nahoana iny zanaka iny mpandovy iny, mpandova foana iny, mpandovy iny teo anatrehan'ny tompo. Na nantetany any izy, nantetany fahalotony sy ny faritsiana rehetra tany, ny anaran'iny mbola mpandova foana iny teo anatrehan'ny rainy. Fa ny ila fotsiny izy niverina anakao amin'ny rainy, nandray ny fahamarinana dia nandova an'ilay famonjena, nandova an'ilay zavatra rehetra tao. Maro koa ny mpandova tsy malala ny fahamarinana dia any amin'izay alehany any, raha maty any amin'izay alehany any izy, very mandrakizay izy. Fa zay mpandova mijangajanga sy maloto sy ao anatin'ny fahalotona sy ny filokana rehetra any androany ka mandre ny tenin'Andriamanitra hoe mbola zanako ianao ary mbola mpandova ato amiko, miverina ao aminy, raisiny ray ianao ary zay rehetra anazy dia anao avokoa. Voalaza ato amin'ny Luka toko 5:10 andininy fa 1:30 dia ozy izy aroa rainy taminy, anaka ianao hoe toa amiko mandrakariva ary ianao avokoa zay rehetra ananako. Zany ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Rehetrarehetra isika tsy mahalala an'izany hoe ory tsy manana kivy irery, fa ny tompo dia milaza mihitsy mba tsy ho takan'ity zanaka lamatoan'lay lehilahy ity tsika ka ao anatin'ny fatahorana sy ao anatin'ny fanompona, fa mba fantatsika hoe any zavatra rehetrarehetra ary za eo amin'ny tompo mandrakariva. Ho fantatsika anie zany teny zany. Mety sy azo ny bois de rose ianao, tsy mampaninina zany, tsy mandova bois de rose ianao. Mety tsy mandova ny îles éparses ianao, tsy mampaninina zany, mandalo daholo zany, misy kalalao sy arafesina manimby zany. Mety tsy mandova vola mankarena ianao, mety tsy mandova trano be ianao, tsy mampaninina zany, fa misy kalalao sy arafesina manimba sy misy jolasy mpangalatra manano trano zany. Fa raha tsy mandova ny fanjakan'ny lanitra ianao, zay ny mampatahotra ary zay ny ory indrindra. Fa mila azonao antoka androany hoe mpandova ianao.
ary ny mampandova anao dia voalaza hoe nateraky indray ianao am' Jesosy. Efa misy fampianarana be da be any amin'ny miomana any ny amin'ny resaka hoe nateraky indray. Fa amin'ny Petera voalohany toko voalohany io dia milaza hoe isaoran'Andriamanitra izay niteraka antsika indray tao am' Jesosy. Ary amin'ny Petera voalohany toko voalohany ihany tsika dia mahita koa amin'ny andininy 7:20 hoe fa efa teraky indray ianareo, tsy tamin'ny vo mety loha fa tamin'ny tsy mety loha dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Zay ny zavatra mipetraka amintsika zany hoe nateraky indray tsika ao am' Jesosy a. Zava-dehibe na tsy mahazo niny atao tany any ianao mandova an' Jesosy Kristy, ary zay rehetrarehetra atao tany an' Jesosy rehefa ilainy tokony omenanao zany dia omeny anao amin'ny fotoanany. Halleloia. Misokatra amin'ny masitsika hoe mpandova isika. Farany a Apokalipsy toko 1:20 andininy 7 misy fepetra nefa. Fepetra dia zao fandresena. Andininy 7 dia ozy izy hoe izay maharesy. Apokalipsy toko 1:20 andininy 7 izay maharesy no andova izany zavatra zany. Ary ho Andriamaniny aho ary izy ho zanako. Izay maharesy, rehefa maharesy fakapanahy, maharesy fizangazangana, maharesy fahalotona, maharesy fahotana, voatahiry ao amin'ny tompo zany lovo zany. Ary hoy izy hoe andova zany tsika. Andova iny tsika vakio tsara amboniny amin'ny Apokalipsy toko 1:20 io. Jerosalema vaovao, lanitra sy vaovao, lanitra vaovao, tany vaovao. Ilay Jerosalema vaovao zay vato soa ny tamboho, ny gorodona volamena. Ny masoandro tsy masoandro io fa Jesosy ny masoandro, tsy misy aizina, tsy misy alina, tsy misy atoandro, tsy misy ranomaso, tsy misy irifiry, tsy misy fahafatesana, tsy misy toloko, tsy misy aretina, fa Jesosy no ao. Ny andovan'izany dia tsy ao anaty atoko-pivavahana, tsy olombelona, tsy ao anaty tsy resaka fikambanana, fa ny mandovan'izany zay manana an' Jesosy Kristy ary zay mandresy ao am' Jesosy Kristy. Romanina toko 9 dia milaza hoe manoatra no mpandresitsika ao am' Jesosy Kristy, ary zay nateraka Andriamanitra no mandresy, ary ny fiadiana entina mandresy dia ny finoana minofo fotsiny any amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia. Amen.